FJK Matrano Vato Faravohitra sy ny fianakavian'ny Filomarika Ravalomanana nanatanteraka fitaom-pivavahana teny Faravohitra noho ny taona vaovao. Fitakian'ny mpianatra ny ENS tsy nahafapo ny mpianatra fifampiresahana. Inspecteur sy contrôleur du travail efa iray volana izay ny fitakiana tsy mbola nisy ny vahaolana. Tokolasy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray ny tsy diako ny tokantranonao manaraka ny fahitalavitra ny MPS amin'izao fotoana izao. Manasanao mpanajana sy ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao. Fatotosa omaly ariva teny Faravohitra ny fanompo-pivavahana sy ny fiarabana ny fitondrana izany hoe fitondrana ambavaka ny Filomarika Ravalomanana sy ny ankohonany ny FJK Matrano Vato moa no nitondra ambavaka sy nanatrika izany. Arora ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Njava Andriamaefa. Malala ako mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana fanahinao ihany. Zao na fahatelo toko faharoa andiny voalohany. Io no isan'ny tenin'Andriamanitra nentin'ny FJK Matrano Vato Faravohitra nitondrana ambavaka sy niarabana ny Filomarika Ravalomanana ary ny ankohony noho izao fantatraran'izy ireo ny taona vaovao izao. Arabaina manao soasoava, arabaina manao tsara ho tsaroana. Ny raha soa maniry ny tsara tompoko mba hambinindray handray rantsodrano ianareo ka tsy ho diso ny mahasondriana ary tsy heren'ny fahasambarana ombary tain'Andriamanitra. Ny ankohonanareo ihany koa dia ho antoky ny soa mahasondriana satria antoky ny fijoroanareo ary fototry ny fitsangaranareo hatramin'izao na mafy sy manonja aza ny andraikitra sy adidy ny faina sy mbola miandry anareo. Ho fanehoana Tamaso kosa dia misy izay sitraky ny fo hatolotra ampitavana dia ho solom-body akoho fanolotry ny zanaka ho amin'ny ray aman-dreny. Tao aorian'ny fotoam-pivavahana dia nandray fitenenana ny Filomarika Ravalomanana. Nambarany fa ny fahamarinana no tokony ho ampanjakaina eto amin'ny firenena ary mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ny fijoroan'ny fiangonana. Ny zavatra tena lehibe dia lehibe sy asa goavana miandratsika dia ino tsara ny tena olana goavana dia manjaka ny tsy fahamarinana eto amin'ny firenentsika manomboka any amin'ny voaka madinika ka hatrany amin'ny voaka ambalehibe. Noho izany rehetra zany dia manana ny anjara birikiny ianareo izay mitsanga leto, isika rehetra izay mitsanga leto, ny fiangonana zany. Eo amin'ny fitaizana ny voaka malagasy ny voakan'Andriamanitra. Ny fitadiavana izay vahaolana izay dia tsotra ihany. Hitatsika fa mbola betsaka iaho ireo fampanantenana izay tsy tanteraka ary mbola betsaka ihany koa ireo foto-drafitrasa tokony atao tsy mifanaraka velively mihitsy ny zavatra fikasan'olombelona sy ny zavatra miseho. Noho izany dia ilaina le fahamarinana ny tenin'ny pasteur atao sy le tena andairatsodrano tokoa ny izay ka dia ho ambinina sy ho salama. Firenena kristianina tsika kanefa rehefa tena mahantra dia moramora ny fanodonana ny lohan'ny olona azo manipulena tena mahantra tsika. Ny afatra raha dia zao tena mila milaza ny marina isika dendresan'ny pasteur, mila milaza ny marina isika fa aza vela ho rentriky ny tsy fahamarinana ny tanitsika. Andro ny firenena ny fiangonana zay mitsy ny andro ny firenena ny fiangonana, ny fijoroan'ny mpitondra fiangonana dia manampy be da be mihitsy amin'ny fampandrosoana ny firenena ity. Dia ilay tena ataon'izy ireo tena misy fiantraikany be da be ka mba andaratsodrano koa nge ianareo rehetra isika rehetra dia hijoro amin'ilay fahamarinana izay tena faly. Hafaliana tamin'ny fofeny fitiavana moa no nandraisan'ny Filomarika Ravalomanana sy ny ankohonany izao fitondrana ambavaka azy ireo izao. Tsy raha ny amamina amintsika rehetra ny misaotra sy mideran'Andriamanitra mahatsiaro indrindra hoe ny fitiavana sy ny famindram-pony mbola nahatozo antsika namezana an'ity taona vaovao raiky amby roapolo sy roa arivo ity. Ary sarobidy aminay mivady tokoa ny fahatongavan'ny fiangonana mamangy anay mitondra tsodrano manome fanomezana solom-body akoho
ary indrindrindrindra itsika rehetra dia olona mitovy fijery amin'ny ara-pinoana manana Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary ny anjarantsika dia manavao ny fanoloran-teny isa-maraina satria vaovao ny taona ny tenantsika koa dia atolotritsika n'Andriamanitra ka atokony ny teny eo famindram-poko dia vaoziko isa-maraina ary zay rehetra manantona tsy mbola afaka mihitsy. Fiangonana ianareo, fiangonana izahay ka mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Mametraka n'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra ary efa nandrainy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia ny fanamasina no angatahantsika ampianatra tsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia faly izay mivady, faly izahay mianakavy matoky hoe mitsodrano mianareo misaotra indrindra pastera mivady satria zava-dehibe ho an'ny fiangonana ny fananana pastera mitondra fampahirezana mampitombo finoana ary dia ny teny atao engany Andriamanitra anjaka amin'ny tokantranontsika satria efa nomenantsika po ny teny hoe maneho Andriamanitra azy ny tompo. Dia mino aho matoky aho amin'ny maneny anahy fa nareo zanaka dia mandray ny teny nianatra mba hitombo finoana koa. Izay ny amin'iny fa tsy mbola niravina hatramin'izao ny olan'ny mpianatra ny ENS Ampeflo izany. Nisy indray androany ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana notanterahany ministera sy ny sekoly ary ny mpianatra. Tsy nahafa-po ny mpianatra nefa nivaly ny fifampiresahana. Aroary ny fanadihadiana entiny Jessica Miray eo amin'ny sariny Manoh Randriamalala. Androany maraina nisy ny fifampiresahana teo amin'ny solotena ministera, ny sekoly ENS ary ny mpianatra. Toy izao ny tatitra ny fifampiresahana avy amin'ny solotenan'ny ministera sy ny sekoly. Ny fanarahana fa ilay protokôla izay takinitra ireo avantika volavolan-dalàna dia ho tanterahina. Ary nofaritana tao anatin'izany ny tetiandro ahafahana manatanteraka izany. Hanomboka ivory ny komite teknika izay andrafitra n'io volavolan-dalàna io ny talata 12 Janoary taona 2024 ary andamina fomba fiasa. Toy izao kosa ny valiteny avy amin'ny solotenan'ny ministera raha nanontaniana fa efa nisy ny dinika toy izao ny taona 2024 ka nivoahany ilay protocole d'accord. Zay ve teo tamin'izany aloha ho lafany teo tamin'izany dia normal zao indray zany voatoizana vaovao. Nisy ihany koa moa ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony ministra ny fanabeazam-pirenena ny maraina teo. Ny aiky ny tenany fa misy ny olana eo amin'ny fampianarana. Ireny zavatra tranga ireny dia nentina jakana fa mbola misy tsy fahatombanana. Mbola misy olana lalina ao anatin'izany asehatry ny tontolo fanabeazana izany ary indrindrandrindra ao anatin'ny ireo paika azy entina manao ny recrutement an'ireo mpianatra ireo. Toy izao kosa ny navaliny mikasika ny fitakiana nataon'ny mpianatra hiditra an-tsehatra amin'ny fandraisana ny mpianatra eo any ENS ny ministera, izany hoe hiditra an-tsehatra amin'ny concours. Anisan'ny vahaolana narosony ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia hoe aleo raisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fomba fampijirana an'ireo mpianatra eny anivon'ny école normale supérieure dikan'izay dia ny fijerenan'ny concours d'entrée eny amin'ny ENS zany dia andray anjara tanteraka ao anatin'izany fandambinana izany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba ifandray tanteraka amin'ny filan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary mba tsy hisy ihany koa mpianatra latsaka zany tsy tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny asa ny fanabeazana satria izay ny tanjon'izy ireo. Nanao ny tatitra tamin'ny mpianatra ny solotenan'ny mpianatra avy eo. Noho izany dia misy fiekevitra maty ary
ho tanteraka tolo-dalàna avy amin'ireo amatin'le protocole d'accord ho arrêté ministériel. Ny fanatanterahana zany tsy vita androany dia androany satria mila soniny mila soniny maina, mila soniny manisika, mila soniny finance, mila soniny faute, mila soniny primature, mila soniny président. Zany zavatra zany tsy vita androany dia androany. Eto zany dia nanapa-kevitra ny solotenan'ny fanjakana sy tsika INS nanangana komite itraiteny mandritra ny fotoana tsy lava. Zany hoe misy atomboka amin'ny talata zao ny fandrafetana io zavatra io lasa décret non arrêté ministériel te miato aloha isika mandritra ny fotoana. Ny orakoraka tsy nanaiky ny fifanarahany ireo mpianatra toy izao ny zava-nisy. Efatra amin'ny taona 2024 hoy ireo mpianatra ireo no nisy ny fampandriana drisanay tamin'ny alalan'ny fifampiresahana toy izao saingy tsy nisy vahaolana hatramin'izao 2 taona lasa izay no hidiny ireo mpianatra avy eo ny vavahady tsy navelan'izy ireo nisy nivoaka sy niditra ny faritry ny sekoly. Mbola hita teny an-toerana kosa ny mpitandro ny filaminana marobe. Eo amin'izay lafomba vao izay hatrany dia nitoy androany ankoho ny fitokonana izay nataon'ny inspecteur sy contrôleur du travail tetsy Atsavola androany. Efa ho iray volana izay no nanaovan'izy ireo izao fitakina izao saingy tsy mbola nivaly hatramin'ny androany. Jessica Miray sy Manora Andriamalala hatrany. Fampiarana ny sata amin'ny feny inspecteur sy contrôleur du travail na ny statut particulier no angatahany ireto mpiasa ireto. Anisany mirakitra ny fitaovana tokony ho ampiasain'ny inspecteur sy contrôleur du travail amin'ny fanatanterahana ny asa ny sata amin'ny fehity izay efa nankatoavin'ny fanjakana malagasy ny taona 2020 sy 2009 saingy tsy mbola niatra hatramin'izao. Ny taona 2024 efa nisy ny fitakina nataon'izy ireo. Tapaka tamin'ny fifanarahana fa mialoha ny ampiarana io sata amin'ny fe io dia isy aloha ny fanomezana tambikarama saingy tsy mbola nisy io fanomezana tambikarama io hatramin'izao. Na dia efa tafiditra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny taona 2024 azo io tambikarama io hoy ny fanamafisany mpiasa. Ray volana mahery zay no teto mbola tsisy ny vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana. Zao raha antsika mahita zao dia ireo ny mpitondra eo anivon'ny ministère. Androany zany dia misy mifanolorana nyto fiara ito ho an'ny direction régionale Analamanga. Mahagaganay raha zao fahitanay anazy zao dia misy mivola eo anivon'ny ministère ary fantatray fa ny LFR 2020 no nanaovana an'izao ny fianana an'izao tomobily izao. Nefa ny fitakinay ity dia efa nanomboka ela no nitakinay anazy hoe avoay ilay andamin'ity. Nisy mivola teo anivon'ny ministère
dia izay no mahagaga anay hoe maninona tsy priorité amin'ny ministère ve zany ny fitakin'ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail. Iroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa araka izany ireto inspecteur sy contrôleur du travail ireto raha tsy mbola misy ny vahaolana roso ny fanjakana. Izy ity zay corps basé internationalement zay ny OIT no nametraka anay amin'ny alalan'ireo convention ireo dia mitodika any ihany zay satria resaka convention zany dia misy ny rafitra eo anivon'ny OIT ahafahana manao fitoriana amin'ny tsy fahampiarany ny fanjakana anankiray ny fifanarahana zay ratifieny dia tsy maintsy zay zany no tody amin'izay raha ohatra ka misy ny tsy fienoana. Miisa 50 ny isan'ny inspecteur du travail, 200 kosa ny contrôleur du travail manerana ny nosy, mirahina amin'ny fitakiana avokoa. Fatafatsangana androany kosa ny syndicat mpiasan'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy izy ireo androany teny ampandrinom-piteny arao ny fanadidina eo amin'ny sary sy rindrantsany Andry Rakotomalala. 7 taona mahery no efa nanao ny asany ny mpiasan'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro na ny mety ho malagasy. Andro avy nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ary nampahafantarina rehetra ireo mpikambana ao anatin'ny mpitarika ity syndicat ity. Maro ny ezaka ataon'ireo mpiasa anatsarana ny asan'izy ireo. Ohatra fotsiny kio ny mpianatra eny amin'ny polytechnika zay eny zany tena mamoaka be indrindra eto eo amin'ny roapolo eo isa-taona zany no avoakany nefa iarahantsika malala ny budget-mpanjakana tsy ampy an'izany zay keo anisan'ny diny ato amin'ny syndicat hoe satria mbola fiarovana ny tombontsoan'ny mpiasa koa zay rehefa betsaka mpiasa mba maivomaivana ny asan'ny tsirairay. Eo koa ireo tombontsoa maro raha tsy laza tony atao hoe redevance tony zay tena tokony adiny météo satria io zany tena anisany tena misy vola goavana io dia io nefa ny tena projet tena ampandroso amin'ny météo amin'ireo famatsiana ny fitaovana be dia be atao météo zay tena tsy ampy mihitsy dia izay zany ny roa ny fitipitinika ara-teknika zay no tena mitinako azy ny tena nijeroan'le syndicat zany dia anisany tena miaro na eo amin'ny koro araka ny voalazany zany hoe amin'izao fotoana zao zany dia fa tsy maintsy concours ny idirana ato hatramin'ny mpamafatrano. Anisan'ny zo fototry ny mpiasa moa ny fananganana syndicat toy izao ary voasoratra anatin'ny lalàn'ny asa sy ny lalam-panorenana mihitsy ny fahafahan'ny mpiasa rehetra miditra an'itony syndicat itony. Ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray dia mbola tsy tomombana ary mbola tsy milamina ny toetra raha any États-Unis any hatramin'ny androany taorian'ny korotana moa izay nitranga tao amin'ny Capitole ny alarobia lasa teo. Tsikaritra ihany koa fa efa miarava tsikelikely mialohan'ny fotoana iasany ny fitondran'ny Donald Trump raha ny fanadihadiana entiny nambitsovely sitraka eo amin'ny sarin'ny France 24. Si on juxtapose les discours de Donald Trump. Miamiataka tsikelikely amin'ny Donald Trump ireo mpiaradia aminy taoriny savorivory tranga tao amin'ny Capitole ny alarobia lasa teo. Ny sekretera-mpanjakana misahana ny fitaterana ny antoerana no nametra-pialahana voalohany omaly alakamisy ary nanaraka azy avy eo ny sekretera-mpanjakana misahana ny fampianarana ao États-Unis. Araka ny voarakitra tao anatin'ny taratasy fametra-pialan'izy ireo dia tsy voasoritra mazava ny tena antony saingy proof mivaingana ny herisetra ny tranga tany antoerana raha ny fanazavan'ireo gazety amerikanina. Aneo hevitra ihany koa ramatoa Ellen Chao ny filohan'ny ondrina maro anisy eo ny tsikelikely ary ametra-pialana tsy ho ela koa ny tenany. Raha tsy ahivina dia naharatrana olona maro ary nahitana fahafatesan'olona mihitsy ny tranga iny antony iray izay nametrahany lehiben'ny polisy ny Capitole taratasy fialana ihany koa izany. Mbola misy 12 andro izay vao tena tapitra ny fehimpotoana iasan'i Donald Trump. Ity farany izay nandefa horonan-tsary tao amin'ny tambazotra tserasera Twitter nanambarany fa tsy manome rary ny herisetra raha fitinina. Vaovao politika kosa indray dia miresaka teraka resabe ary maro ny faneho-kevitra momba ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'ny famahana ny olam-pianatry ny ENS taky ny zony moa zany ireto mpianatra ireto mariky ny tsy faiza mitantana ireny raha ny faneho-kevitry ny mpianatra izay nivoaka teo amin'ny ENS tamin'ny fotoanandrony tamin'ny andehany voalohany arao ny fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary Andry Rakotomalala. Vao nitsidika ny taona 2024 efa niraradraraka ny bomba mandatsa-dranomaso. Nisantatra izany ny mpianatry ny ENS Peflo ary nazo ny anjarany ihany koa omaly ny mpianatry ny ENS Antiego.
mpianatra mitaki ny zony izay tsy notanterahany mpitondra fanjakana ankehitriny ny takiny kanefa dia ireny ny arana hita reny ny setriny. Anisan'ny voaka tao amin'ny sekoly ambony UNS i Dr Rasolouf René sady mpanao politika ankehitriny. Diso lalana le fomba ny atrehana ny olana. Zanakitsika reo, ho avy ny taranaka reo, dia lazaiko tsy ampiambambana amma mpianatra andihany voalohany, mbola sisa tavela satria maro rehefa lasa, andihany voalohany voaka tamin'ny 5 no ilazako fa tena manameloko ny fomba ny atrehana ireny olana ireny. Adidin'ny fitondram-panjakana ny manomana tetibola afana mandray zay mpianatra mendrika sy afam-panadinana soa matsara. Zay zany dia tiako averimberina zay zanakitsika reo, iankinany ho avy ny firenena reo, indrindra ankatoka zao fahasahiranana ateraky ny valana retina izao, tsy azo ekena ny fandatsahan-draha iatrehana ny fitarainany mpianatra zay matsapa marary. Fa mbola manjavozavo tanteraka kosa ny mikasika ilay raharaha fahatratrarana volamena izay mitetina 770 kilao izay naondrana atsokosoko tany Afrika Atsimo ny herinandro lasa teo. Tonga nametraka fitoriana mikasika ity raharaha ity teny anivon'ny Bianco ny antoko politika madio na ny APM io maraina io. Araoro ny fanadihadiana entin'ny miala ranombana eo amin'ny sariny tahiriniana ranarynirina. Manaitrangana kolikoly amin'ilay raharaha fahatrarana volamena milanja 770 kilao tany Afrika Atsimo tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo eo anivon'ny antoko politika madio na ny APM. Misy ireo sampandraharaha maromaro ahiny izy ireo tompon'antoka sy ny iray tendro tamin'izany. Ankoatra ny fanambarana navoakan'izy ireo dia tonga nametraka fitoriana teny amin'ny biro maleo tena miady amin'ny kolikoly ana ny Bianco ity antoko politika iray ity io maraina io. Reto voatanisa manaraka reto no heverinay ho nanao kolikoly mivantana na ankolaka amin'ity raharaha ity dia voalohany ny ministera ny Renan-kibon'ny tany sy ny ministera ny vola izay tompona andraikitra amin'ny fanomezana taratasy ahafahana mitrandraka sy manondrana volamena. Ny faharoa ny service des douanes, ny fahatelo ny police de l'air et des frontières, ny fahaefatra ny gendarmerie nationale, ny fahadimy ny sécurité aéroportuaire ao amin'ny Ravinala Airports. Ireto efatra manaraka reto indray no tompon'antoka amin'ny fanaraha-maso ny entan'ny mpandeha sy ny mpandeha ivoaka ny sisitany dia ny aviation civile de Madagascar sy ny tour de contrôle izay tompona andraikitra amin'ny fanomezana alalana ireo fiaramanidina rehetra miainga. Ny compagnie STA izay tompon'ilay fiaramanidina 5R ASB mitondra ny volamena. Ireo olona telo mitondra volamena sy ireo olona roa tsy afaka niainga. Ary farany ny tompon'ilay volamena 770 kilao izay naniraka an'ireo 5 mpitondra an'ilay volamena antsoina hoe ampondra. Arakaraka ny toerana misy azy avy dia tsy maintsy nisy nanao kolikoly manome ary nisy koa ny nanao kolikoly mandray talohan'ny fotoanan'ny sidina na nandritra ny sidina, zany hoe ny andron'ny sidina zany. Tsy voasambany no nisy raharaha famoahana volamena sy harem-pirenena tsokosoko tahaka izao teto Madagasikara. Tsy mbola nisy tohina nefa ny mikasika ireny raharaha ireny amin'izao fotoana izao. Mbola mitaky ny amoahana ny marina mikasika ireny fanondrahana tsokosoko ireny ihany koa noho izany ny APM. Mikasika ity fahatrarana volamena 770 kilao farany teo ity kosa indray dia mangataka ny fialan'ireo tompon'andraikitra voakasika izany voalohany ity antoko politika ity. Tsy voandroany ny fanondranana, nisy ny fanondranana zany fa miandro koa izahay hoe nanahoana nakaiza ny tohin'le volamena 520.5 kilao izay tratra tany Maorisy tamin'ny volana janoary 2024. Aiza koa ny tohin'le volamena 520.420 kilao tratra tiny Vato ny 20 novambra
2020 nakaiza daholo zany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny aferan'ny resaka sokatra bois de rose ny harem-pirenena izay mivoaka tsokosoko ivelan'ny Madagasikara. Ary farany dia fahendrena mandra-pahitana ny tena marina amin'ity raharaha ity ny fametraha-pialan'ny tale général-ny douane sy ny tale général-ny ACM satria nisy ny tandrevaka tao anatiny tao. Io atoandro ihany dia nanatitra ny dika mitovy tamin'ny fitoriana teny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka ity antoko politika ity. Nambaran'izy ireo fa tsy hitsahatra ny ampatsiany amin'ny fandraisana antraikitra ireo sapan-draharaha miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara toy ny Bianco, ny Samifine, ny paka ary ny CSI izy ireo amin'ny fanaovana fanadihadiana sy ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany. Fararaha mbola mitana nisain'ny mpanara-baovao hatrany ny momba ny fandranana volamena 770 kilao tratra tany Afrika Atsimo iny. Nitondra fanazavana momba izay moa androany ny mpahalalana iraisam-pirenena ary ny fanadihadiana entiny eo amin'ny rindratsany Andry Rakotomalala. Manandro rehetra amin'ny mety isin'ny tsindry maro isan-karazany amin'ireo mpanao fanadihadiana izay andray an-tanana ilay raharaha fandranana volamena 770 kilao sasany tany Afrika Atsimo iny. Raha toka ho tanterahana eto Madagasikara tokoa ny fanadihadiana ity raharaha ity. Nangataka matso ny fitondram-panjakana malagasy mba ampodiana eto Madagasikara mialohan'ny 12 Janoary izao ireo tratra tatsy Afrika Atsimo ireo. Za zany en tant que hoe tsy mampahilalana ihany fa fantatro tsara ny fomba eto zany manjaka ny corruption tsy ho fitsarana tena hoe mampisalasala ihany, mampisalasala ny intégrité ny famarinana zany fitsarana zany eto Madagasikara. Be loatra jereo reny tantaran'ny Orsine nga nisy mazavatra am'izao, hatram'izao dia tsy mazavatra. Aleo rehefa raisiny ihany le fitsarana, aleo tsaraina any ampitany ihany. Sady ao ny Interpol, ao ny Afrique du Sud, ao ny zareo rehetrarehetra afaka mety manana neutralité zareo tsy atahorana mihitsy. Fa neto aloha dia za tsy mahatoky loatra. Dia tena mingavy mihitsy atopoko amin'ny anaran'ny peuple malagasy ny rehetrarehetra tsy mahatoky ny fitsarana eto ahako. Jereo zao be dia ahoana ny ivoanjany volamena zany. Be dia be ny olona tompona ndraiky trao dia tsy hita mihitsy hoe mivoaka ihany le izy. Any pita zay vao hita mamenatra an'izy zany. Ratsaivina dia 12 Janoary taona 2024 dia volamena 520 kilao avy aty Madagasikara ihany koa ny tratra tatsy Maurice saingy tsy mbola fantatra ny tena atomikotrika hitondra raha itony fa dia veran-javana fotsiny ihany. Eo amin'izay lafomba vaovao ny politika izay hatrany dia maro no mahatsapa fa tsy mandeha amin'izay laon'ny intsony ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Manoloana izany indrindra dia nanatanteraka fikaonan-doha ny momba ny izay rehetra izay ny aram-badokevitra androany. Ary ny fanadihadiana noentiny miala ranombana eo amin'ny sarin'ny Tahirinena Ranarina. Lohahevitra sivy izay nahitana ny fianakaviana, ny fandrarahana, ny tanora, ny fanabeazana, ny fivavahana, ny serasera, ny zavakanto, ny politika ary ny teknôlôjia vaovao no nanaovan'ny hetsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena fikaonan-doha nandritra ny 2 volana sy tapany. Fampandrosoana ny firenena sy fitsinjovana ny malagasy amin'ny ankapobeny no anisan'ny tanjony ity aram-badokevitra ity. Tantarany aina natao anatin'ny fanjanahantany, tantarany aina natao anatin'ny 80 taona nazona fahaleovan-tena, didrandrindra ny banjina n'le hoe inona zavatra mety iseho aorina. Eo fantatritsika ny fivoarana ara-teknôlôjika ankehitriny, fantatritsika ny fahatongavan'ny coronavirus, fantatritsika ny zavatra kasaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa zao fotsiny tao anatin'ny aram-badokevitra ny nanamafisana fa ny zavatra rehetra dia voasoratra ao anatin'ny baiboly. Ary efa nandinika ny zavatra misy eto Madagasikara tsika dia te amerina hoe raha Madagasikara manokana dia le malagasy izay napetraka Andriamanitra eo amboniny no nomen'Andriamanitra toetra izay afaky ny ampandroso azy. Dikan'izay ny aram-badokevitra dia miezaka mitrandraka an'izay fampionana ny soatoavana malagasy sy ny soatoavana kristiana izay mbola tsy tratratsika hatramin'izay. Soatoavana malagasy izay mivohy ny resaka fihavana, resaka fankatiavana, resaka fanaova-tsoa, fa soatoavana kristiana koa dia mivohy ny resaka fahamarinana, mivohy ny lafiny resaka fifanampiana eo anatrehan'izay. Ary izay no anisan'ny trandrahany aram-badokevitra, tsy mbola nisy izay.
fa isika mino fa rehefa tafatojo reo anankiroa reo a mivadika ny rasy fa zao koa ny aram-badikevitra ny nahitana fa voazarazara loatra ny malagasy ka tsy afaka ny ampandrotsika zany ny ilana hevitra vaovao rehefa miresaka azy izahay aty amin'ny sehatry ny aram-badikevitra mila metanao ihany zany hoe mila fiovana fomba fijery mila fiovana nao ary mila fiovana fomba fiaraha-miasitsika zay tsika voatavavoaka ao anatin'ny sehatra anankiray. Tanjona fanaovana io aram-bato-kevitra io ihany koa ny hamaritana ny vina sy ny lalana tokony izoran'ny firenena ao anatin'ny 7 taona manaraka. Fanontaniana mipetraka ao anatin'izany hoe firenena manao ahoana no tiana hijoro amin'ny fahazahataona ny Madagasikara. Tokony mahasoana ihany koa ny sehatra rehetra ho hatrany ity fikambanana ity raha te hampandroso ny firenena. Ny fampandrosoana ny firenena dia tsy lafiny resaka politika fotsiny, zay ilay fomba fijery vaovao. Ny fampandrosoana ny firenena dia na amin'ny lafiny resaka politika, na ny fanabeazana, na ny fianakaviana, na ny resaka ekonomika, na ny serasera, na ny zavakanto ary ampiana. Ny lafiny resaka tanora satria ny polisan-jato malagasy dia tanora, ary indrindra ny lafiny resaka nouvelle teknôlôjia. Misy sehatra maro zany zay tokony hijoroantsika malagasy, hijoroantsika kristianina ary hitondrantsika an'izay soatoavana zay ahafahantsika manala an'ity firenena ty eo anatin'ny fangejany resaka fahantrana. Ny hijoroana ao anatin'ny resaka aram-bato-kevitra koa dia ananganana zavatra anankiray vaovao dia ny fitsinjovana n'ilay 7 taona ho avy. Tsy mbola nanana an'izany ny firenentsika, tsy nanana vision générationnelle vina ho an'ny 100 taona ny malagasy, 100 taona ho an'ny Madagasikara. Ary ny aram-bato-kevitra dia nampisaraka ny vina ho an'ilay malagasy eo ambony satria ilay adiny nandritra ny 80 taona. Fa inona ny tena mahasoana loatra? Ilay fanjakana. Inona ny fahefako? Inona ny privilègeko? Inona ny fifandraisako amin'olo? Izy amin'ny feheziko izy. Azonareo fa ilay malagasy oatra ny adiny. Dikan'izay ny aram-bato-kevitra dia mametraka hoe andao aloha tsonjovina manokana ilay malagasy satria tonga eo amin'ny sehatra anankiray zay hoe misy ny problème existentiel. Dia ny fanadihadiana koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatrafarany mametraka ny veloma ho manaraka indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy.